fa ny boriboritany faharoa ny commune Antananarivo renivohitra dia voasika azy ho isy an'ireo tena ahina mafy manoloana ny tandindoza amin'ny fihotsahantany mandritra ity vanim-potoana ny fahavaratra ity. Raha ny tomban'ny teknisianina BNGRC dia izay no azo avy amin'ireo teo amin'ny sariny Ravakarandriamanala sy Mamira Samuely. Manodidina ny 10,000 ireo trano tandindon'ny loza amin'ny mety sy ny fihotsahantany mandritra ity vanim-potoana ny fahavaratra ity ho an'ny eto Antananarivo renivohitra araka ny tomba ny teknisian'ny Bureau national misana fitantanana ny loza na ny BNGRC. Ny eo anivon'ny boriboritany faharoa izay manana fokontany maro miorana amin'ny toerana avo no ahitana tany maro raha tsy laza fa tsy ny fokontany Ambohipotsy, Manjakamiadana ary Tsiadana. Anamborana ny fandraisana andraikitra raha sanatrika miseho ny loza mandritra ity vanim-potoana ny fahavaratra ity no antony fampiofanana omeno ireo ratsa mangaika ny BNGRC avy amin'ireo fokontany telo ireo. Tetsy amin'ny BMH Isotro moa no nanatanterahana ny fampiofanana androany. ICLS moa dia anisan'ny ratsa mandraika ny BNGRC eo anivon'ny fokontany zany. Natao zao fiofanana zao zany mba ampahafantarana ny olona hoe inona no tokony ataony manoloana izay fihotsahantany zay fantatritsika tsara fa napisy faty olona tany amin'ny roapolo tany raha ny tamin'ny fahavaratra laza zany no jerena. Ka alohan'ny atonga amin'ny fahavaratra zany dia ezahana ny fanenana ny tandindon'ny loza satria hita efa misy tandindon'ny loza zany ao dia tsy andro fotsiny tsika fa hiezaka kosa hijery zay fomba analefahana izay tandindon'ny loza izay raha tonga ny orambe zany zay ho avy atoato. Misy 270 mianadahy ireo mpikambana avy amin'ny CLS na ny comité local de secours mandray anjara amin'ny fampiofanana. Ny aloha izao fampiofanana izao dia efa nisy ny asa ifotsiny no tanterahany BNGRC sy ny distrikta Antananarivo faharoa tamin'ireo toerana telo ireo toy ny asa fanohanana tany ahina iosaka sy ny fambolena vetiver izay miaro amin'ny fihotsahantany.